Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 7 septambra 2020 amin'ny ora maraina hatramin'ny alarobia 9 septambra 2020 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana kanefa mila mailo hatrany ny mpampiasa ranomasina eny amin'ny morontsiraka. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capesta anorana malefaka miatoato. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 9 km isan'ora any avaratra Sambava. Anonjabena aherin'ny ranomasina ary ny avin'onja 2.3 hatramin'ny 2.4 metatra. Isy ny alondrano avy any atsimo Atsinanana. Capesta hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray any avaratra Toamasina. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra manakaiky amin'ny Vatomandry ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ary ny avin'onja 2.4 hatramin'ny 2.4 metatra. Isy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana mitsitokotoko mety holalovana orana tandrifin-drahona vitsy ihany indraindray. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fempotoana ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora, hatratra 12 km isan'ora manakaiky amin'ny Taolagnaro. Ho avy avaratra Atsinanana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 17 km isan'ora manakaiky amin'ny Taolagnaro. Anonjaben'ny ranomasina ary ny avin'onja dia 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 17 km isan'ora ny amin'ny faran'ny fempotoana. Anonjabena aherin'ny ranomasina ary ny avin'onja dia manodidina ny 2.4 hatramin'ny 2.7 metatra. Ho amorontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, hatratra 19 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonjana anonjaben'ny ranomasina, aheriny atsimon'ny Toliara manomboka ny alina noho ny alondrano avy any atsimo andrefana. Avin'ny onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra, iamafy ny alina ka hatratra 2.7 metatra any atsimon'ny Toliara. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, isy ny tandrifin-drahona mandalo any amorontsiraka Melaky ny maraina, Ibalika kosa ny masoandro any Ankafa. Ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora ny morontsiraka Melaky. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonjaben'ny ranomasina ary ny avin'onja dia 1 hatramin'ny 2.4 metatra. Ho an'ny Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsy. Ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, hatratra 19 km isan'ora ny elanela Mahajanga sy Analalava. Ho avy avaratra andrefana na andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora any andrefany Mitsinjo. Ho tonina hadimy mpanonjany ranomasina ary ny avin'onja dia manodidina ny 1 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana ny tandrifin-drahona mitsitokotoko ny maraina manakaiky ny Nosbe, fa ho maina kosa ny atoandro, Ibalika ny masoandro any Ankafa. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ny avaratry Nosbe ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaova kosa ny Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho tonina hadimy mpanonjany ranomasina ary ny avin'onja dia latsaky ny 1.2 metatra.